Efa nisy ireo ministra moa zany izay efa namoaka ny lahara-pahamehany tao anatin'izay fotoana nijoroany ny gouvernemanta vaovao izay misy ihany koa nefa ireo ministra vaovao no nilaza fa mbola hijery tsara ny zava-misy eo anivon'ny ministera izay iandraikety ny aloha vao ilazana izay lahara-pahamehany izay araka ity tatitra manaraka ity. Iray amin'ireo ministra nilaza tao aorian'ny fanindrenan'ny gouvernemanta Coly Rocher Omaly fa mbola hijery aloha ny tena zava-misy marina eo anivon'ny ministera iasany voamaritra ny lahara-pahamehany ny ministra ny tontolo iainana sy ny ala Andriamatoa Antel Maraparany. Tsy maintsy manao ny état des lieux aloha tsika jerena tsara hoe aiza ny aiza ny situation amin'izao fotoana izao dia à partir d'an'iny any manao stratégie ahafahana migérer an'ireo situation d'une manière rationnelle. Anisan'ny raharaha mavesatra eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana momba ny ady amin'ny fanondranana andramena. Nambara ministra vaovao ary fa jerena akaiky miaraka amin'ny gouvernemanta momba ity raharahan'ny andramena ity. Tsy dia nitondrako azy loatra angamba fa hitondran'ny fanjakana malagasy satria ny politique générale du gouvernement mikasika an'io no tsy maintsy ho tanterahana ka iarahana midinika amin'ny membre du gouvernement rehetra sy ny premier ministre izany tsika mandalana paikady mety dans une semaine andrasana araka izany ny paikady faritan'ny gouvernemanta Coly Rocher amin'ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny andramena.